Falitafahoana aminao hatrany ny tenako ato anatin'ny fampalalam-bavany MBS amin'ity arivany sabotsy fahatelo ny volana desambra ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Pezin'ny politika avy hatrany ary no anomboasika ny fampalalam-bavao dia tsy anaiky alabato na osika amin'izay fifidianana ho avy eo intsony ny antoko-tiako Madagasikara hoy ny nambaran'ny Front National ny antoko. Tetsy amin'ny FUB ny antoko tiako Madagasikara izany tetsy Belair nandritra ny fisionam-be ny vehivavy tiako Madagasikara eto amin'ny faritra Analamanga. Manentana ny olom-pirenena rehetra ihany koa ny filomarika Ravalomanana isoratra anarana anaramaso ny lisitry ny mpifidy azahoana miatrika ny fifidianana. Charmano Menjanahary, Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Tsy maintsy irosona ny fifidianana na ho ela na ho aingana. Voafaritra na lampanorenana fa 5 taona ny fiam-potoana iasan'ny filoham-pirenena eto amintsika. Ifarana amin'ny taona 2024 ny an'izao fitondrana izao. Manoloana izany dia nanentana ny olom-pirenena tsy ankanavaka sy ireo mpiatroka ny antoko-tiako Madagasikara manerana nosy ny filomarika Ravalomanana. Iomana atrany ariditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Sanatiavo vava anao zara famanotsika na ala safay fa tena sérieux tsika amin'izany hoe fifidianana zay filohan'ny republika zany. Io daholo no fomba mangalatsika ny fahefanana tanterahana andreo programma sa amana ny vahaolana rehetra. Ka raha ohatra ireo mieritreritra hoe mbola manana paikady na fomba hafahafa anaovany azy ihany tsy ho azony amin'izany tsony tsika amin'ity hoa. Minona reo tsy ho azony amin'izany tsony tsika. Dia zao ny zavatra tsy maintsy fantarinareo zay zavatra zay hoe raha fitiny zany ny teto dia hoe teto amin'ity toerana ity tsika tamin'ny volana oktobra dia nanome baika aho nanome afatra nanome teny aho hoe andray anjara fenontsika amin'ny fanaovana ny refonte totale ny fanisana ny mpifidy eto Madagasikara satria araka ny lalàna zay lazay ny lalam-panorenana dia isaky ny 10 taona tsy maintsy ataony refonte, tsy maintsy ataony refonte totale. Ary io refonte io zany hoe refonte zany hoe fanovana tanteraka ny listy mpifidy tsy maintsy tanterahana. Zany anefa tsy maintsy mila fitaovana, zany anefa tsy maintsy mila vola, tsy maintsy mila olona. Dia mba tia halalitsika tsy anareo rery fa na izaho koa raha malaza hoe tena voninanao an'le asa very zareo senia zay milaza avizay natao hoe seni teneniko ty tamizay de commission électorale nationale indépendant. Indépendant visa tsy indépendant raha izay ampy ve vola am-pelatana sy ny olona manana le qualification na le fahaiza manao ve le olona tendrenao ary fahatelo farany moa ve tsy mandray baika visy havanana fa tena baiko anazy io satria misy miteny eo na eno fa ina moa ny latsika an'ireny olona venivelany reny ny ampetsika amity olagaty tao nandritra ny 20 taona mahafantatra tsara fa mifito 20% ny vola tamin'izany fotoana zany dia avenivelany ka ianao mbo milaza hoe inona moa ny tokony angalatsika zay toromarika avenivelany sy miaraka amindreo sadeky reo ny anao mibe indrindra tsy fahalalana. Mila malala ianao dia mila mahay ianao dia mila mahavita. Noho izany aiza amin'ny teny raha mbola tsy mahalala tsara. Isika ato amin'ny tikotiko Madagasikara dia manantena sy mino fa tena anao ny asany amin'ny fanomanana zany fifidianana zany ny seni. Raha fatany sy tsapa fa tsy ampy ny fahalalany sy ny fahaizany sy ny vola am-pelantanany mendrika ao anazy aloha ny tsotsony. Fa tsy izy ihany koa nefany fa rehefa mbo nanao fangatahana izy hoe mangataka zay mbo tsy tsabahanareo ny atao aminay fa aloha zay anao zay azo atao zany mbola resakafo tsy voy zao zay malala io fa malala tsara an'io zay ary ny sasany mbola mieritreritra hoe zatra ny lalan'ny rinina hoe ho avindray manaraka dia anaiky an'le hoe eny ary fa dia hoe taloha hitatsika tsy anaiky an'izany tsony dataza manaiky diso hevitra nareo. Diso hevitra nareo mitaky anareo aho mba hanana zay fahasahina zay ka hijoratra amin'ny farany isoratsika sakasitratsika fanapaha-kevitra ny ao amin'ny FFKM zay tena malaza hoe hijoro amin'ny fahamarinan'ireo fa dia tena misy fiantraikany lehibe dia lehibe
amin'ny fiainany voaka andavanandro ny fahasahiranana ny fahoriana lalina fijaliana ny tsy fanajana ny ain'ny olona. Araka ny fanazavana dia mijery sy manara-maso akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Anisan'izany ny SADC izay nandalo teto nanao tombana ny fampiarana ny tsoakevitra tamin'ny fifidianana natao teto amintsika tamin'ny taona 2014 sy 2020. Ozy izy hoe mba navoizina ve ny lalàna mba aprindrana ny fifidianana zay filohan'ny republika sy ny fifidianana parlementaire. Zay ny voalohany raha toko amin'ny teny gasy. Miara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena ve ny CENI mikasika ny fanabeazana ny mpifidy fanentanana zany. Manaraka ary efa amperinasa ve ny voamera misahana ny fanaraha-maso ny famatsim-bola ny antoko. Manara-maso izy zany hoe famatsim-bola satria ny sasany mba zao zay manana. Za zao nahita tamin'ny filazam-baovao serasera hoe ny Transparency International dia nilaza mihitsy fa hoe tokony hitovy ary tsy maintsy mitovy ny vola ampiasainy zay candidat. Fa tsy hanao ampimamba na napatra ny fananan'eo reo. Fa raha manana reo zay koa manana. Fa nisany tsy mitovy. Fa zay nefa natao. Fa mba ampitovina lenta ny rehetrarehetra dia tokony hitovy avokoa. Zay tsy maintsy arahana ao anatin'ity zany a. Dia manaraka, efa nisy ve ny code de conduite mikasika ny fifidianana. Zany hoe fitondran-tena mba fitondran-tena mendrika olom-pirenena. Fitondran-tena mendrika mba tena hoe zany maizy azy zany le olona candidat na ny antoko. Zay hoe efa nisy ve izy ny code de conduite mikasika ny fifidianana. Mo ve ny antoko politika misy anao manana rafitra etrehina olana. Movetsika zany manana rafitra dia mamatsika laza hoe eny manana rafitra tena etrehina zay olana misy zay ary tsy anaiky lembenana intsony. Namboarina ve ny karatry ny mpifidy sy ny listy mpifidianana mba ampidirana sary. Raha vao misy sary mantsy ao anatin'ny listy mpifidy iny dia fantatra hoe ty le olona ao anatin'ny karapanondrona. Tena tsotra eno averiko ara. Namboarina ve ny karatry ny mpifidy sy ny listy ny mpifidianana mba ampidirana sary. Tsy maintsy ampidirana zany zay. Dia tsy maintsy resahana aminareo. Zay mahatonga hoe tsy atao tompotrano mionona reo fa izay zavatra rehetra resahako tao resahako aminareo. Manaraka, inona no rafitra napetraka eo anivon'ny antoko misy anao hanentanana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra politika. Tena mandray anjara petsaka amin'ny lafin'ny politika ianareo. Satria raha isaina dia nareo mipetsaka fa tsy ny lehilahy. Voninao anarina ny firenena ary ananako ny vahaolana andalana malagasy anatin'izao fahantrana lalina izao hoy nambaran'ny filoha nasionaly antoko tiky Madagasikara Marika Ravalomanana androany nandritra ny fandraisam-pitenenany atrany. Vahaolana maharitra fa tsy peta tokony ho arosona antoko tiky Madagasikara. Saramano Menjanahary sy Manorandre Mandala atrany. Reko ny fitaraina ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Marika Ravalomanana. Teo foanao, mbola eo ary tsy anary ny malagasy hoy izy. Mialalina ny fahasaranana ka tsy azo avela ilentika ity firenena iombonana ity. Ananako ny vahaolana ary vonina hitondra izany aho ho tombotsoa ny malagasy rehetra hoy hatrany ny filoha Marika Ravalomanana. Mila miasa miaraka ho fiambiazana ho an'ny taranaka faramandimby. Rahina tsara ianareo malala. Fa tsy maintsy atao izy atafitany ny ezaka ataontsika sy ny tolona ataontsika. Analana voaka amin'izao fahasairanana. Mangitsingitsika ao anaty lavaka izao. Manana vahaolana mbola verika io. Manana vahaolana ary tena anao araka izay azo atao rehetra. Misy ny teny tamiko amin'ireo le RMDM. Or président sao dia ela loatra. Misy fotoana no man'ny zavatra rehetra. Fa nareo aza maika tsy fanginoatra dindrenondry. Fa misy fotoana dolo rehetrarehetra. Tonga amin'ny fotoana ary. Hengo dolo ny etseroa. Lazainy gazety, lazainy Facebook. Fa mba rariny ve zany hoe misy intelo anatin'ny ray andro ny tapaka ny jio. Io ala misy nazy hoe misy nefatra kotra.
Mba rariny ve zany eto amin'ity fireneny ty? Mba rariny ve zany hoe zao ny fisondrotry ny vidinetana, fisondrotry ny ofatrano, loza. Tena efa tsy izy tsony ty. Jereo retinareo menimeniny tena loza hoa io. Ka mila fahavoloana zany, misy firaisakiny zany. Laviny firenena hoe aminareo ka mila fanavotana. Mila fananganana azy ndray. Tena loza. Tsy hitako soa zany azy. Tena efa nampiseho fahaizantsika tamin'ny tantana tamin'ny voalohany. Vitatsika ny lalana. Tsisy zany etreketreka mamon'olo zany, tsy nisy an'izany. Zany kolokolo zany lavitry ny fatana. Fandripahalemana ny lamina tsara. Tsisy jiro tapaka tany tsy mahalala zany telesta zany olona. Ka raha misy miteny ihany hoe zao. Nenareo benira satria misy kombakomba ao ambadika eo. Misy fiarovana ny sasany efa hita fa ratsy zao mbola atao tsara ihany. Ary indrindrindrina misy de misy izay tombontsoa manokana ho an'ny sasany. Amafisina ny firaisan-kina mba ahafahana miady sy manohitra ireo tetim-panorina maizina konokonon'ny sasany kanefa ny firenena efa tena lavo tanteraka. Lavo ny firenena ka mila fanavotana sy fanarenana aingana. Efa nampiseho ny fahaizany mitantana firenena rahateo ny Antokotim ka tsy embotra amin'izany isika hoy hatrany ny filoha Marika Ravalomanana. Ny pezy mifandraika amin'ny fifidianana kosa indray no izatsika ny fampahalalam-baovao ary dia mandray andraikitra manara-maso ary midina ifotony manentana ny mponina eny anivon'ny fokontany hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ny mpikambana eo anivon'ny Antokotiky Madagasikara ao amin'ny distrika n'Antsimondrano teny amin'ny komina Akadimangy indray izy ireo tamin'ity androany ity no nanao izay fanentanana izay. Zavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala. Adidy andraikitra ary zon'ny olom-pirenena tsiraray avy ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mbola ao anatin'izany fanisana ny mpifidy sy ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay rahateo isika eto Madagasikara amin'izao. Raha ho an'ny komina Akadimanga distrika n'Antsimondrano manokana, maro amin'ireo mponina no mbola somary marisarisa amin'izay fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izay. Amin'ity volana Desambra ity anefa no farany, ka izany indrindra no natonga ireto mpikambana ao anatin'ny Antokotim ireto manao fanentanana tahaka izao. Amin'ny ankapobeny aloha reto amin'ny komina Akadimanga manao ry zareo. Fa matetika zany misy olona zany ohatra hoe tsy tonga tsy ao tokantrano le olona dia iny tenenin'ny président Fokotany manatona eny amin'ny bureau-n'ny Fokotany fa amin'ilay sonjo ray loha tsy loatran'izay marara misy mety voadingana ihany satria ny olona misy olona zany zao hoe miasa rehefa andavanandro dia tsy tratra ao an-trano mihitsy izy dia iny le anaovana fanentanana be mihitsy ohatran'izao ataony izay hoe rehefa tsy tratra ao an-trano ianao dia aleo mamonjy Fokotany rehefa sabotsy rehefa faran'ny herinandro. Adidin'ny antoko politika rahateo ny manara-maso mandray andraikitra ary manintsy izay mety ho tsy fahatomombanana misy eo am-panatanterahina izany sy fikarakarana ny fifidianana izany sy raha ny fanazavana hatrany. Andraikitra tanora indrindrindrindra ao anatin'izay manara-maso sy mijoro mba hisiny mangarahara ao anatin'izany ka izay indrindra nanaovana izao etika izao mba hahafahanay manampy sy mba hirosoana fifidianana mazava sy madio. Nambaran'ireto mpikambana tima ao anatin'ny distrika n'Antsimondrano ireto hatrany fa itoy sarotry-janona izao hetsika ataon'izy ireo izao raha tsy mifarana ity volana ity fehim-potoana izay hafarany ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Iverenantsika kely ny vaovao mahakasika indrindra ny fihaonan'ny vehivavy Antokotiky Madagasikara tetsy amin'ny QG Belair tamin'ity androany ity. Maro moa ny toromarika nentin'ny filohany antoko ho an'ireto mpikambana ao anatin'ny vehivavy tiky Madagasikara ireto. Jarmanomenjanahary sy Manorandre Malala. Fanompom-pivavahana no nanombohana ny fihaonana ny vehivavy tiky Madagasikara tetsy amin'ny QG Belair. Solotena vitsy no nantsoina raha ny fanazavana ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina izay manomboka mirongatra indray eto amintsika. Na solotena aza no nantsoina dia tonga maro ny vehivavy izay mahatsapa fangirifirina mafy amin'izao fotoana izao ka miandry ny toromarika avy amin'ny filohan'ny antoko dia ny filoha Marika Ravalomanana. Mahakasitraka anao zay satria zay tena efa tena liana tokoa ireto vehivavy reto amin'ny zavatra tokony ataony. Tsika vehivavy moa mandevy amin'ny fiainana amin'izao fotoana aloha. Zany président, zany ny zavatra mahazo ny vehivavy. Tena hoe ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Dia mino zahay fa ianao ihany
sa tsy zay ozy nareo enao ihany no ianteranay ary fantatray fa ame vaolana ho an'ny malagasy amin'izao andro sarotra izay mahazo anao zay tena na tsy vonina iroso amin'ny fifidianana aza ny mpitondra sy ny genie dia tsy maintsy miomana andrehetra hoy ny propolitika ny tiako i Madagasikara. Ianareo vehivavy no loharano mpirana ary anisan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tokantrano sy ny eo anivon'ny fiarahamonina ka raha fanentanan'ny olom-pirenena miainga avy aminareo vehivavy dia azo antoka fa dia tena anandanja tokoa izany ka dia mantehatra sy miankina aminareo vehivavy ny andraikitra ato anatin'ny atokotiko Madagasikara amin'ny fanentanana ny olom-pirenena amin'izany firotsahana ao anatin'ny lisam-pifidianana izany satria araky ny fandarantsika dia fa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana oktobra izany fanisana sy ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana izany. Nisy ny tombanezaka voalohany nataon'ny seni ray volana lasa mialohan'le faharoa teo fa dia hita tokoa fa dia tsy tomombana izany fanisana ny mpifidy izany satria tena tsy misy mihitsy araka ny fanontaniana izay napetraky ny sadaika teo ny hoe miara-miasa amin'ny atoko politika tokoa ve ny seni amin'ny fanatanterahana ny asany dia azontsika valiana mazava fa tsy misy izay fiara-miasa zay ka ny vokany marisa dia marisa ny vahoaka hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana satria tamin'ny tombanezaka tamin'ny volana voalohany dia 8 isanjato monja ho an'ny mpifidy eran'ny Madagasikara ny mbola voasoratra anarana. Zo fototra ananan'ny olom-pirenena ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana kanefa kosa dia mametraka n'ilay andro maso amin'izay fanatosanana izany mba hiarahany rehetrarehetra mandray anjara izany. Ankoatr'izay dia nanamarika ny solom-bavambahoaka lany tetsy amin'ny boriboritany fahadimy fa dia tapitra ihany ny fitaom-pivoriny ny antenne-miera saingy tsy nanana eritreritra mihitsy ny anitsy ny lalàna mamaritra ny volan'ny fampelezan-kevitra ny seni. Manohana ny hevitry ny Transparency International ny TIM amin'ny tokony ampitoviana ny vola ampiasain'ny kandida rehetra mandritra ny fifidianana. Tokony hitovy ny vola kirakiraina sy ampiasainy ny atoko rehetra izay mirotsaka amin'ny fifidianana. Reo olon'ireo efa iarahantsika mahalala raha mijery fotsiny tsika ka manan-kilembenana hafa ny tiako Madagasikara tany aloha mandefindefitra, hafa ny tiako Madagasikara tany aloha manankitangena-mbozina, hafa zany fa tany aloha efa mijoro ianareo tarianareo vehivavy nareo araky ny tenin'ny presidente eo ny mahalala ny any fotony any ny eo anivon'ny tokantrano ny fandaminana sy ny atsipriany mijoro ianareo ny mahalala ny atsipriana any amin'ny fiarahamonina any, ianareo ny resaka makeny atsena eny, ianareo manetana na ny raitapona ny zanaka na ny vady na ny namana nareo miresaka rehefa any ifotony any dia resao ampitao hoe mijoro itsika sahi araky ny teny teo tsisy manakitangena-mbozina reseo lahatra satria ny fikambanana toko mahalala izany président resaka mianaka ny atoko hafa lehibe misy eto amin'ity fireneny ity ara efa mandondomaravarana manao tsiombeloha makany amin'ny président mangataka fiaonana koa itsika ato anatiny ato ve ajao le fitsipika ajao ny mpitarika fa atoko manana mpitarika tya atoko manana rafitra tya atoko manana mpikambana maro tya zay président tiako teneny mijoro ianareo vehivavy ary isaorana be deabe ny ataonareo fa tsisy anaiky tsony lolololon'ireo eto ary ny anankiray afahantsika manalina an'ireo sy tsy mampiverina an'ireo intsony eo amin'ny fitondrana io dia ny fisoratana anarana ao anaty lisitry ny mpifidy fanaraha maso an'izay amin'ny atsipriany ho an'ny antokotiko Madagasikara moa dia mazava ny toromarika misoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana ary manara-maso ny fombafomba anatanterahana ny fifidianana. Eo amin'izay pejy ny politika izay atranty ny ariva teo dia teny amin'ny mpitarika ny distrikana Avaradrano indray no niona tamin'ny filomarika Ravalomanana tamin'ity ariva ity ankoatra ny fanomezana toromarika dia nisy ihany koa moa ny fifampizarana vaovao nisy eto amin'ny firenena mba tsy ahatopotrano miholo ny mpikatroka fa ho arahantsika hatrany izay vaovao izay rehefa vonona ny sary fa hotohizana hatrany aloha ny fampahalalam-baovao dia Maria androany 7 ny volana Desambra ny andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana dia anisan'ny nanamarika izany moa isika teto Madagasikara saingy mbola betsaka ihany koa ny asa tsy vita ary miandry ny fifanarahana amin'ny fampiarana izay fifanarahana izay Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Fiara-mientina ho an'ny tontolo mahomby ireo olona manana fahasimbanana miara-miombonantoka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara.
io no loha hevitra nanamariantsika ny andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana androandry. Sarotra sy lavitrezaka ny anatrara ny ovian'io sy ny fampiarana azy raha ny ainany malagasy manana fahasembanana amin'izao nojerena. Lasa mandeha anjamba na fahazarany fotsiny fankalazana ary mijanona treo ihany. Tsy misy fiovana sy fivorana ny fiainan'ny olona manana fahasembanana, ara-batana sy ara-tsaina. Tsy mifanaraka amin'ny tontolo iainana ny zava-misy. Raha tena tiana hiara iombonatoka tokoa dia ahoana tsara moa zany ny antantarahana an'izany hoe fiaraha-amin'ny ombonatoka izany raha ohatra ka izay tontolo manodidina anao rehetrarehetra misy sakasakana daholo tsy ahafahan'ny olona manana fahasembanana vizivizy malalaka. Tsy ahafahan'ny olona manana fahasembanana vizivizy malalaka ny fiara fitaterana. Tsy ahafahan'ny olona manana fahasembanana vizivizy malalaka sy ampiasaina ireo birao mpanjakana isan-karazany noho ny sakatsakana apetraky ny fotodrafitrasa misy eto amintsika. Ahoana koa moa ny ahafahan'ny olona manana fahasembanana miara-miombonantoka amin'izay hoe fampandrosoana izay raha ohatra ka ilay olona manana fahasembanana raha tsy tafiditra mianatra akoriny, tsy tafiditra miasa, tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony izy ahoana moa no ahafahanao hoe hiteny amin'ny olona manana fahasembanana fa miara-miombonantoka amin'ny fampandrosoana Madagasikara nefa isika eto Madagasikara tsy manana akory politika mpanjakana mazava mikasika an'izany antsoina hoe fampandraisana anjara ny olona manana fahasembanana. Efa nanao soniny fifanarana iraisam-pirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana i Madagasikara ny taona 2024. Tsy miatra nefa izany hatramin'ny androany. Vaolana foiezaka sy tsy maintsy tanterahina ny fametrahana politika pirenena ho fampandraisana anjarany sy andraikitra ireo olona manana fahasembanana ho fampandrosoana ny firenena. Mitaky finiavana politika, asa matotra izany fa tsy vita ny fitserana sy seho fotsiny tahaka ny misy amin'izao. Fitotoana teoriana mbola tsy misy lalàna fampiarana an'izany lalàna mikasika ny fifanarahana iraisam-pirenena izany. Mila fanapakevitra ara-politika avany amin'ny fitondram-panjakana ny firosoana amin'ny fametrahana politika nasionala eto Madagasikara. Raha tsy manana an'izay politika nasionala izany isika dia mandeha anjamba ny ohatran'ny hoe navigation à vue ozy izany fitenenana amin'ny fitantanana izany tontolon'ny fahasembanana izany satria tsy hoe mandeha anao andeha hanangana trano anankiray fandraisana ny olona manana fahasembanana ery dia miteny hoe manao fampiatiana ny olona manana fahasembanana manao inclusion tsy izany ilay inclusion. Tsy hoe tonga ianao mandeha mitsidika exposition ery dia tany-po eo ianao dia hoe andefa ho raisina mpampianatra. Tsy ohatran'izany ilay izy fa misy politika mazava arahana ary misy tanjona mazava apetraka ao anatin'ny foiezaka, tongotrezaka, lavitrezaka. Izany ny atao hoe politika ary izany ny atao hoe fandarana ihany koa mikasika an'izany antsoina hoe fahasembanana izany fa tsy atao arakaraka an'izay fihetseham-po no hanomezana vahaolana ho an'ireto olona manana fahasembanana ireto. Tombanana ho 7.5 ny malagasy no manana fahasembanana raha natotanisa tsy tena ofisialy. Tsy ny safidy ny ho sembana sy manan-kilema ny olona iray. Misy ireo voajanahary, misy kosa nefa ireo vokatry ny loza samihafa. Manana zo mitovy amin'ny olona rehetra ihany koa ireo olona manana fahasembanana. Mbola maro anefa ireo sakana miatra amin'izy ireo eny amin'ny fiarahamonina ka tsy ahafahany misitraka izay zo izay, toy ny tolotrasa, ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Betsaka ny tondromolotra, fandrabirabiana sy estoeny samihafa miatra aminy. Manana tanjaka sy ny herijika rehetra iotra amin'ny fiainana toy ny olona rehetra ny sembana. Mila fanohanana nefa izy ireo amin'ny lafiny rehetra izay ilana ny fandraisana andraikitry ny tsirairay mba tsy ho vesatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ary ny firenena izy ireo fa tena anampy sy andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny pejiny sosialy manomboka mafy ary miparitaka manerana n'Antananarivo renivohitra sy eto Madagasikara mihitsy ny esika taon'ny mponina noho ny fahatapahan-jiro lava reny miatraika mivantana amin'ny fivelomana sy ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka tokoa mantsy ny délestage. Ankilany nilaza ihany koa ny avy amin'ny orinasa JIRAMA fa mbola misy olana amin'ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambazotra n'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Fanadihadiny Njavan-Dremahefa sy Andrakoto Malala. Nidina an-dalambe ary nanatanteraka fitokonana noho ny fahatapahan-jiro lava reny ireo mponina Tetsapefoloha alina
Nanatanteraka fetsiketsehana tahaka izay ihany koa ny mponina Tetsitosy ary ny mponina teny Andoharany fotsy. Raha ho an'ireo mponina teny Ampefilosy ny teny Itosy manokana dia tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana no nanehoany izy ireo izay tsy fahafaliam-pony izay. Hetsika izay niteraka fitohanana teny amin'ny manodidina. Tsy latsaky ny telo ny fahatapahana ao anatin'ny iray andro ary ora maromaro avy miverina izany. Saika ireo faritra rehetra eto an-drenivohitra sy ny manodidina mihitsy no tena miaina izany isan'andro isan'andro. Asa nao ahoana ny fiafaran'izy ity hafa ny azo ambara aloha dia tena tofoka manoloana ny zava-misy ny mponina ary mahita alaolana trany ny jirama. Miatraika mivantana amin'ny fitadiavana sy ny fiainana andavanandro mponina ny zava-misy ary misy amin'ireo orinasa madinika miankin-doha amin'ny herinaratra ny jirama no voatery mikatona tsy fidiny noho izay fahatapahany herinaratra izay. Ny fampiasana gropy ihany koa anefa tsy ny rehetra no matakatra azy. Manomboka ny 4 ny jiro ny tapaka tsy mandeha raha tsy any amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 10 alina indraindray rehefa tsy fantatra intsony ny fiverenana eo fa tapomandry ny olona rehetra. Ny amin'ny atoandro zany misy an'izany hoe eo ampiasana ianao tapaka tampoka ny jiro. Tsy hitanao izay anaovana ny client-nao fa lasa izy ny vola lasany. Izy tsy ametraka volanao izany satria ny tsasa-bola ny vita dia andeha izy dia noho izany tsy na fakantoka raha ilavaka ny amintsika. Ka noho izany mba manentana izay ry tompona andraikitra isan-tsokajiny eo mba jerevy ihany le fitadiavan'le majinika. Tena manakorotana an'le asa satria izay zao mampiasa congélateur manomboka sonnerie dia tena omaly zao be da be ny trondro simba. Fahatantoka ho anay mampiasa an'le mandrifa an'le jiro zany le izy satria lasa isan'andro loatra. Rehefa tena tapaka le jiro zany dia tsy mampiditra kinao anao zay fa hidina ny tsena mba tsy sokafana le congélateur matety. Ale somary akatona aloha zany tsena andeha le congélateur mba tsy misokatra matetika tsy simba ny trondro. Misy fotoana mikatona mihitsy satria ny mandeha ny fandanjana manko ny mandeha courant dia lasa tsy mivaritra izay amin'le tapaka le jiro. Omaly zao zay mikatona raha tsisy fandanjanako, tsisy fandanjana dia lasa mikatona automatika ho azy. Moa saiko ngo sady manamboatra frigo dia tsy afaka miasa. Nanso ataonay amin'le tompony andraikitra tokony mba jerena ihany zany le jiro satria io mba ohatran'ny hoe fivelomanay. Nenay manko resaka courant daholo dia tsy lasa tsy mikarama mihitsy ao anatin'izay. Mahabe fitarainana ny vahoaka malagasy ity fahatapahan-jiro sy delestage tsy misy fiafarany ity kanefa tsy mampetsi-bolo ireo tompona andraikitra sy ny mpitondra fanjakana mihitsy izany hatreto. Na misy aza ny fandraisana andraikitra dia tsy hita mipakany amin'ny olana sedrainy rehetra izany. Mihenatra ny famatsiana herinaratra vokarin'ny jirama fotoanana haritra izay. Anton'izany ny fihenanatra ny amin'ny 520 ny famatsiana solika ho an'ny tambazotra ny raisana Antananarivo raha ny fampitambavao avy amin'ny jirama hatrany. Maharitra herinandro ny fahatongava ny fiara-pamatsy solika iray noho ny ara-tsin-dalana raha vita tao anatin'ny 3 andro izany dia 8. Olana sedraina ihany koa ny tsy fampian'ny rano ho any amin'ireo tobo famokarana mila rano. Mihena amin'ny atsasa-manila avokoa ny famokarana amin'ireo toha-drano fa manodidina Antananarivo. Mila miomana hatrany araka izany ny rehetra amin'ny fahatapahan-jiro mitarazoka ho an'ny faritra Antananarivo renivohitra. Efatra andro no nampiasain'ny mponina etsy andrefany mananjara ilay tetezana miantona ambony lalam-by. Maro ny tsy fahatomombanana tsikaritra ny mpampiasa ity fotodrafitrasa ity. Miombon-kevitra amin'ny fandrosoana amin'ny alalan'ny fametrahana fotodrafitrasa toy izao ny mponina manodidina saingy tokony hifanaraka amin'ny zava-misy izany. Raha vahaolana no nandraindraina lasa mitera-doza ho an'ny mpampiasan'ny lalana ny fampiasana ity lalana ity. Ando miaratiana sy Mathieu Prince. Eto no lalana hiampitan'ny mponina ety amin'ny fokotany andrefany mananjara nanomboka tamin'ity herinandro ity. Tsy maintsy mandalo eto avokoa na ny mpiasa na ny mpianatra sy ireo rehetra mifamezivezy na mihodina ny nosipesina motana. Mitaraina ny mponina ary tsy manaiky ny fametrahana ity fotodrafitrasa ity. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny mponina izany satria tery loatra. Voasikajoisan'ireo faritra tena be mponina ety raha oharina amin'ny fokotany manodidina. Tsy misy lalana natokana ho an'ireo manana fahasembanana fa tsy maintsy miaka midina eto rehefa misy ale. Tahaka izay ihany koa ireo zokiolona sy vehivavy mitondra vohoka, miampy ireo mpibata entana. Loza mitata ho an'ny fahasalamana ity tetezana ity hoy ny mponina. No tsy mety ihany koa rehefa misy fahoriana, tsy misy voan'ny razana. Tsy vitan'izany fa mampahazo vahana ny mpanendaka sy ny mpangaro-paosy ihany koa. Mila fanazary satria avoavy ihany misy taroa amin'izay hoe efa aminazy fotoana fampanina
le olona tsy salama zany tsy dia tokony miakatra firy mafampamina ihany sady manahenahirana kely ihany aloha tena mijaly misy torana foana isan'andro ianao zany raha vao mody alina ka amin'ny sivy alina iny tsisy olona dia efa misy repere ery dia eritreretinao io zavatra kanal raha tsisy olona sady tsisy jiro maizana be raha misy miandry anao aty dia misy miandry anao aty dia inona ny ataonao ny olona rehetrarehetra izay mitaraina dia tonga dia miteny fanina vao miakatra an'ilay totoa ohatrany reny miakatra amin'ny helicoptera reny zay natrika misy marary zany aty aminay dia ahoana momba an'izay le misy an'ilay handicapé reny a tena sahirana be ilay olona mandeha eo amin'io nisy razana zao tamin'iny dia nasaoty tamin'iny tamboho Madarel iny ilay izy dia avy eo niakatra tamin'ny Baravy fa tsy nentina tamin'ny tetezana mpanendaka sy ny isan-karazany tsy lazaina intsony rehefa hariva ny andro tokony atao fanaraka aty amin'ny bakarité ilay zavatra misy hoe fiveloman'ny olona ohatra ny ahoana dia ilay zavatra situation aty zany no tokony hojereny ny voalohany aloha mahafinaritra faharoa fampizaliana gn'antony raha mitondra razana kety ny tôbily sy omby olo io ny fifamivozana zao efa zarevasika fa efa mibosesika le olo sy omby le izy ny be antitra ohatra nanay ny olona Clémaina efa sahirana eo ka zay zany tokony raha mba nanao ihany mba tokony natany lehibebe le izy fa sy nataoko tery loatra asa be mpanao ety amin'ny faritra ety rehefa maraina sy ariva sy amin'ny fisiny tsena rehefa lahady ny fibatana entana nandokera tapaka karama tsy misy fivelomana nefa hatramin'ny siny ity tetezana ity raha misy entana bataina dia tsy maintsy miakatra ihany koa misarany manoloana ny fiakaram-be ho ny fanazavana lasa mitanandro sisa ny akamaroany ireo vatandela matanjaka milijerena vahaolana faran'izay aingana izao toe-javatra izao ho izy ireo fa mampijaly ny mponiny raha misy entana toma dia tsy afaka midina eto izy fa lasa izy mandeha miodina ny namotana izy satria aty miakatra zay koa tsy maintsy ampiakatra zay satria miakatra le lalana dia miakatra lasa problème be na io raha olona misy tension raha tsy afaka mandeha eo ahoana nitondranay razana eo misy indraindray misy razana ety amin'ny tanàna aty dia lasa miteraka problème be na ny karamanay raha zany tonga dia simba nefa zay mamelona vady aman-janaka zay eto mifamelomanay vady aman-janaka anay tsy verevitra zay hoe ahoana zany zay samba nytena zany hoe zay mampiakatra moto foana sao tsisy moto ampiakarina tsony zany lasa miodina namotana le moto dia very karama zany zay tapaka sotro finanana zany zay misy amin'ireo mponina no milaza fa tsy nisy fankakevitra tamin'izy ireo ny fananganana ity fotodrafitrasa ity tsy misy manohitra ny fampandrosoana saingy mila atao mifanaraka amin'ny zava-misy iainana sy ny filan'ny mponina izany tsy afaka ninahazo fanampanazavana avy amin'ny fokotany tena ntoerana moa izay noho ny andro sabotsy iverenantsika ny vaovao anisan'ny songadina tamin'ity androany ity dia ny fionana teo amin'ny mpitarika sy ny filo nasionaly natokotiko Madagasikara tao amin'ny distrika Navaradrano io ariva io nandritra izany indrindra dia nisy ny fijoroana vavolombelona sy fitarainana nataona tovavy iray misedra olana ny tanora sy ny zaza malagasy moa amin'izao fotoana izao sahirana ny ray aman-dreny anyka miantraika amin'ny vantana amin'ny hoavy ny ankizy ao an-tokantrano izany fanadiadiny Jarmano Menjanary sy Manora Andriamalala tsy ampony ao an-tokantrano dia lasa tsy maintsy mitady voly izay mba ahafahanay misontra mampiana-tena dia miatraika amin'ny fiainany ankizy le izy ao anatin'izay koa nefa ny ankizy mba mezaka amin'ny karama manampindray aman-dreny ao anatin'ny fianarana misy ihany koa nataon'ny olona hoe raha ohatra indrika miasa dia ampiana indri kanefa ambadika le izy fanararotana ranofiny ataony tsirairay dia izany mba iangaviana ianao indrindra satria tena tsapanay fa baka zao efa tsy miteny tsony fa baka plus ilay zao no miteny ao anatin'izay hoe resaka asa tena mijaly izay tanora ao anatin'izay rehetrarehetra izay any ka dia isaorana ianao indrindra mbola manolo tena trano fa miandry ianao izay dada santionan'ny fahasahiranana mahazo ny tanora malagasy sy ny zaza malagasy ankehitriny izany nanamafy ny filomarika ravalomanana ny tondra vahaolana amin'izany no antony ijoroany hatramin'izao ho an'ny firenena fa ny hoavinareo tanora indrindra no tena mbola iverenako hoavinareo tsy revina tsara tamin'izaho nitondra teo ane nandefa ankizy ohatranao zao 570 nakany États-Unis be da be amin'ireo ankizy ireo tafita daholo 900 tafita tsara daholo angambany
dia izy eo fa samy miasa any daholo, misy miasa eto, misy miasa any an-tafy any, misy lasa ambony be mihitsiny. Tena inona moa ny antony isian'ny ray aman-dreny raha tsy manana an'ilay zanaka, manana an'ilay taranaka ampianarana. Manana drafitra matipaika ho an'ny tanora sy ny zaza malagasy ny antoko-timy sy ny filomarika Ravalomanana nandritra ny fotoana izay nitondrany ny firenena. Ho averintsika izany hoy ny nambarany, ary izany no itakina ny fiaraha-miasany rehetra mba ahafahana manarina ity firenena ity. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia mbola metohy ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia mandrak'androany etsy ankilany ny antso ny filoha Rosiana ampitsahatra ny ady sy ny daroka bomba ataony amin'ny Ukraine ny filoha Amerikana Joe Biden. Tsy nanakizana nefa ny filoha Rosiana Asinandriamalala sy Tokra Marla. Tsy mbola nahitam-baolana hatreto ny ampitsarana ny adiny Ukraine sy Russia, 8 volana tao aoriany ny poany ady. Mafy ny takaitra nateraka ity ady ity na ho an'ny Russia na ho an'ny Ukraine, ary misy fiantraikany amin'ireo firenena maro maneran-tany ity ady ity. Tsy mitsahatra mikaroka vahaolana ampitsarana ity ady ity ihany koa ireo firenena maro sy matanjaka maneran-tany raha tsy ilaza afa-tsy Etazonia sy la Frantsa. Ho an'ny Etazonia izao dia niantso ny filoha Rosiana ampitsahatra ny daroka bomba ka ifampiresaka i Joe Biden. Namaly bontana izany ny Russia ary namaly ankolaka ny tsirosoana amin'izay fifampiresahana izay. Taorian'izay dia fantatra ihany koa fa tsy mbola manana eritreritra ny ifampiresaka amin'ny masovo Rosiana ao Etazonia ihany koa i Joe Biden. Dia ny vavaony maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa ary no manakatona ampejiny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aorian'ny fandaharana Ahoana Marina sy ny fandaharana Global News no anarahanao ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Ride 2 amin'ity sabotsy ity ho amin'ny rampitso alahady fa 4 ny volana Desambra kosa indray no anarahantsika ny horonan-tsary Mac and Rita. Ny tena kosa mimetraka ny veloha mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.